miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy faly mandroso tokantranonao indray ny fandarana libre antenne ho an'ity anio ho an'ny anio araka mahazatra dia manana vahiny ny fandarana dia tsy iza fandriamatoa Paul Raba araka ny fahafantarantsika azy dia filohan'ny atoko ny fireneko izy efa mpifaninana candidat filoham-pirenena koa raha tsy diso Andriamatoa président dia efa ministre ny fampianarana ihany koa miarabanao tompoko tonga soa voalohany eto amin'ny fandarana miarabany fandarana eto amin'ny gazety Basfam officialy ary miarabany mpijery sy ny mpanaraka rehetra amin'izao arivariva zao ihany tompoko tonga angamba dia rosa mifantanina président ny tokony fireneko ngamba no resahana vetivety aloha dia hotoizatsika na devitra avy eo aleo ngamba ny atao mazava ny resaka atao hoe ligne ny atoko politika eto Madagasikara aiza ho aizany ligne na hoe ny vina ny fomba fijery eto no misy anareo raha hoaniny any avelany dia misy ny atao hoe droite gauche ahoana zay eto Madagasikara ho anareo manokana tompoko dia avy atoko ny fireneko zany dia atoko izay manana ligne libéral zany hoe ny fahalalahana zany libéral io zany dia fahalalahana eo amin'ny resaka politika zany hoe mandala ny démocratie mandala ny zolombelona mandala ny fanjakana tsaratatana ary miady amin'ny kolikoly zay ny libéral au niveau politique ny libéral au niveau économique dia zay zany mieritreritra fa tsy anjaran'ny fanjakana miditra amin'ny sehatra ny toekarena amin'ny sehatra salamista amin'ny dia fitopolo tany hoe manana orinasa hoe Jirama hoe Hermady Solima salam'izany tsy mety amin'ny fotom-pisainana libéral zany fa hoe ny fanjakana dia mandrindra ny sehatra eo amin'ny fandrarana fa tsy mijabaka tsy miditra amin'ny sehatra ny fandrarana ary eo niveau ny sosialy dia ny atokony fireneko dia libéral ihany koa zany hoe ny olona tsirairay dia tompony tenany ary tompony fahafahana misehatra niveau sosialy raha tsoroko tena farak'izay ngana be dia zay zany aminay tsy anjara ny fanjakana no manome bourse an'ankizy eny amin'ny université zay zao no tonga dia mazava be angambany zay fa anjaran'ny fanjakana kosa mametraka ny sehatra ahafahan'ny ankizy mianatra araka ny tokony izy libéral au niveau sociétal satria indraindray tsy azony olona zany hoe sociétal zany hoe amin'ny fiarahamonina dia maka ohatra zany zay zao hoe ny vehivavy dia tompona andraikitra amin'ny tenany ary afaka manapa-kevitra amin'ny tenany zay zany no mahalibéral anay zany zay zany dia atoko libéral atsorina zany dia manakaikikaiky amin'ny droite kokoa zay io mantsy za mpampianatra amin'ny université Texas io mantsy misy hoe libéral eo amin'ny économie libéral nefa conservateur au niveau social au niveau sociétal zay zany libéral tompoko raha ny atao hoe efa masehaka an'ity firenena eto Madagasikara ve ny tokony misy anareo sa hoe misy faritra ihany sehaka aloha sarotra mandany efa tsy masehaka satria zao 1697 commune eto Madagasikara dia misy membre natoko fireneko hoe manerana 1697 commune tsy misy hoe misy membre natoko fireneko hoe amin'ny province enina misy hoe misy membre natoko fireneko hoe amin'ny faritra roa amby roapolo tsy misy fa izao isika araka ny resanao teo dia efa niatritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny faha-ambin'ny folo sy roa arivo ary efa nitety Madagasikara ary manana olona amin'ny toerana maro samy naka ohatra zao zay hoe raha ohatra ka niatritra ny fifidianana communal tamin'ny farany teo dia any amin'ny commune rural any amin'izany hoe Antanamarina Sakay zany zao tsy fantatry ny mpitsehanao tsika hoe misy an'izany commune zany hoe na hoe any amin'izany commune hoe Ambalamiterana any amin'ny toerana zay tsy eritreretintsika hoe misy atoko politika amin'izao isy ny fireneko sody nararotonao fotsiny tamina ministra anao na tonga zay
fivelarana zay président sao de misy alaim-panahy zany ny olona hoe nararotinao tamin'ny ministre nametahana le fototra politika. Ny antokony fireneko tamin'ny taona 2024 no nitsangana ary anisan'ny fondateur fotsiny any vice président. Za tamin'ny taona 2024 président. Marina tenenao tamin'izaha ministre ny fanabeazam-pirenena ataoko daholo ny akabeazan'ny faritra rehetra mba tsy ilazako hoe ny faritra roapolo tamin'izany commune maro samihafa ka tsy misy manakana ny ministre ny fanabeazam-pirenena diteniny sekoly etra amin'ny Madagasikara sa tsy nanao momba ny tokony azo firema tamin'izany fa tsy nisy resaka ny fireneko izy tamin'izany. Inona zany nahatonga anao le hoe tao amin'ny SVM dia sa hoe rehefa maty le soavalin'ny SVM dia tiopa-kenatra Andriamatompo ny rabary? Tsy sarotsy. Voalohany aloha ministre ny tenako ary rehefa ministre ny tenako fondateur ny SVM dia rehefa tonga ny fotoana dia tsy mitovy fomba fijery satria tadia tsara io moa tsy matetika tsy azo foana misy fa hoe fotoana fanazavana foana zao maka ohatra zao manadafira kotondrina manadafira kotondrina lehibe amin'ny tanora monima dia nanangana ny MFM nahatika monjajao lave zany. Avy eo Francis Karavony trésorier national ny MFM tamin'ny 1989 dia nanangana ny CSTDM mandray izy iny lasa premier ministre nanangana namatika manandafy izy. Maka ohatra indray aho zao satria izay ny resaka politika eto Madagasikara pasteur Andriamanjanto Richard AKFM fondateur ny AKFM atokony congrès ny fahaleovantena ny Madagasikara. Avy eo miditra tao anatiny hoe FNDR Front National pour la Défense de la Révolution. Dia nizara ny AKFM KDRSM miaraka tamin'ny Rapatory Gisèle Ramazala nandeha ny AKFM fanavozana izay nitaritana Andriamanjanto Richard pasteur Andriamanjanto Richard izay niala tao anatin'ny FNDR miditra teka an-dalambe nanongana ny filoratsiraka izy mitarika Anjery Dar es Salaam président département de politique Anjery Dar es Salaam Andriamato pasteur Richard Andriamanjanto 1991 tany niala tolona voalohany 1991 dia zao nanongana ny filoratsiraka izy. Taty amin'ny 1996 ny faninana professeur Zavalpera président Ratsiraka nanoana ny filoratsiraka izy. Teo anelan'elan'izay samy nanao ny atao hoe Hervé Dar es Salaam ny pasteur Andriamanjanto Richard izay président département de politique, professeur Zavalpera prime ministre teny an-dalambe zay ho iaho satria za miteny aminao zao tolona comité mpianatra secondaire tamin'izany fotoana zany. Dia misy gouvernement ny Hervé Dar es Salaam teny amikanany teny miformé tamin'izany rehefa lasa président ny Assemblée nationale Andriamato pasteur Andriamanjanto président de république professeur Zavalpera ny Assemblée nationale no nanongana empêchement professeur Zavalpera. Tiako resahana dia zao aoka mbo fantatsika malagasy fa ny politika dia fijoroana amin'ny idéologie sy ny valeur an'io. Io ny olona amin'ny malalany le politique pasteur Andriamanjanto mahafantatra ny idéologie sy ny valeur itsoroana. Mandafira Kotondrina mahafantatra ny idéologie sy ny valeur itsoroana. Francis Karavony mahafantatra an'izany. Fa izao rehefa mandeha politika dia misy alliance, misy des alliances par rapport amin'izay politika
zay idéologie zay ka tsy fonja ny fanaovana politika tsy hoe rehefa miaraka amin'nitsy ianao androany dia ary zay ny tokony hitandreman'ny mpijery le tsy ambina mandeha lasa lavitra loatra satria zao isika politika tsy ampy fo am'izay ny adiko resana am'izany hoe rehefa politika zany tsika dia tadidio linona politika atsika no mipaiko atsika fantanina napetrako teo satria efa azokoazoko ny fofopofony satria efa zatra an'izany hoe ianao zany de tatsy de taroa de tatsy de makare de makatsy zako hoe ny politika tsy fonja za dia anisan'ny nametraka fluera zonal mampianatra ivelona resakytsika fa za telo amby folo taona dia efa nitorona tao anatin'ny fanderasirana za mantsy zanak'ampanao politika taizanampanao politika za mikaina zany tsy fantatry ny mpanao malagasy maro zany hoe kaina mony mpampianatra filozofia tao amin'ny sekoly mipapako rehetra natokana ny sekoly Ranjifa San Théodore mpianatra tao anatin'izany sekoly mipapako zany MFM zany zany hoe efa kely zany dia efa nanao politika zany hoe efa niboboky atao amiko le politika lasa ministra moa napetraka ny foloera jonal mampianana ministra ny fanabeazam-pirenena izay isorako azy satria raha tsy izy tsy lasa ministra fa ao anatin'ilay fivoarana sy fivelarana politika ngamba tonga ny fotoana tamin'ireny ny velarana hoe menomboka eto amin'izay mba mampikopakelatra ary ny zavatra manahirana indrindra ao anaty fatoka politika eto Madagasikara engane za mba tsy otratra amin'izany eny hoe isika milaza hoe mila fifandimbiasam-pahefana demokratika zany hoe isika milaza hoe misy alternance démocratique tokony apetraka tao amin'ny firenena ilay alternance démocratique hoe tsy tonga eny an-dalambe vo afaka manala firenena fa mba tokony rehefa mandeha ny fifidianana dia rehefa tsy possible zany raha tsy misy alternance démocratique ianao anatin'ilay antoko politika azava kely ny tenao président satria eto Madagasikara zany rehefa mitsangana natoko anankiray dia an'le mpamorona azy io dia le mpamorona azy niplasa président dia tsy misy afaka mandimby an'io fa dia mandrapahafaty ny mpamorona io dia anazy izy filohan'ilay atoko dia nano zany na ny zavokely ny mitantana azy avy eo ka raha zavatra tsy vitanao anaty atoko manao alternance démocratique ao no vitantsika ty firenena zany maka ohatra anankiray zao hoe parti républicain ny États-Unis na parti démocrate mpanorona azy tamin'izany inge tsy mitantana azy am'izao fa mifandimbindimby na ny parti communiste any Chine zay parti anankiray any ary mahoatsy atonga namorona azy tsy mahoatsy atonga koa mitantana azy am'izao tiako resahana zany dia tsotra raha efa tsy mahay manisy fandimbiasa toerana ao anatin'ny atoko fa lasa atoko anompona olona ilay atoko dia io vokany rehefa lasa filoham-pirenena lay pitarika dia tsy avotsiny mihitsy ilay firenena fa veriny fana azy ohatrany mahana azy an'ilay atoko politika azonao ve tiako resahana dia zany mietrehitra fa engane mba tsy olaza am'izany hoe rehefa tonga ny fotoana efa nahavity any adidy dia amin'ny teny mpikambina hoe zay ny vita aloha manjaranao ndraiky manatsara zany hoe mety tsoa io zany no hitarika ny atoko firenena koa tsoa za aloha mbola mitarika azy am'izao fa tsy mieritreritra hoe tokony taritoko mandrakizay le andoko ny tompoko mazava zay ny atao hoe mahakasika an'iny ny atoko politika zay tarihanao iny fa natina dia anatin'ny fanavoazana antsika andriamatoa filohan'ny atoko ny fireneko iresaka momba an'izay tsika mihina fa efa mivonona am'izay ianao rehefa niantsy zay misy fantaniko ngamba ny satria anao mpampianatra lasa resa be tao amin'ny firenena no hoe teteza mita fanavozana tsy teteza mita ho anay tsy pahilalana
mpanao gazety dia very ihany hoe tsy transition ihany ve fe tetezana fiampitana ihany ahoana président no afaka ilazana ny zavatra misy io am'izao fotoana zao. Za koa tsy mahay lalàna de sahirana ny amariparitra zany fa velako ampanao lalàna zany. Za mpamakafaka politika, mpampianatra sociologie politique, fa tsy science politique. Ny science politique mantsy zany mahasamihafa azy amin'ny sociologie politique, ny science politique dia miainga amin'ny fampianarana lalàna. Misy zavatra sy be dia be teto amin'ny firenena vao tonga amin'izao tsika. Ny hoe filoham-pirenena niongana teny amin'ny arabe tsy vao tamin'ny 2012 misy zany. Misy 72 91 zay averiko indray fa nitolona teny ny tena classe de première atao amin'ny lycée Faravohatra. 2002 satria 2009 fifidianana 2002 ny crise namaky barrage teny 15 teny amby folo ny tena tamin'izany fotoana zany lasa diso fa troisième année teny amin'ny université 2009 nitolona teny ihany koa ny tena ary hoe hitako daholo zany nitolona ny 72 no tsy hitako ary ny 2025 tsy nandraisako anjara mivantana fa nandraisako anjara kolaka amin'ny alalan'ny fanofanana ireo mpianatra satria ireo mpianatra ireo mitolona ireo ipetsaka ny mpianatra ary za vita ny 2009 tsy haiko hoe za tsy hidina an-dalambe intsony miantony raha mbola midina an-dalambe ny tenako dia ohatran'ny échec ohatran'ny hoe faharesena eo amin'ny fijoroana ny foto-kevitra sy ny fampitana an'izay foto-kevitra zay satria mila fanily miampita isika tena mpitolona mafana fo kely ny 13 mai araka ny resahako teo ka raha mbola hidina indray dia sahala ny tsy nahavitana molavola sahala ny tsy nahavitana mpitany ankizy satria raiky amby folo taona nampianarako teny université ka tsy nahavita nanofana mpitolona fa mbola izany reny andeha hitolona nefa tsy nahavita ny toko amin'ny firenena ary zay nresahako amin'ny olona hoe io misy etape ny fiainana misy etape ianao mitolona misy etape ianao mitondra misy etape ianao manofana ary le manofana mpitolona rapitsy rafakapitso efa vitako daholo zany etape zay dia tamin'ny 2012 zany dia hitanareo ny toetra raha zavatra misy dia izao ireo vanim-potoana anankidimy resantsika ireo tsy afaka ilay filoham-pirenena raha tsy ny arabe zay no izy tsy matohatra ny tolom-bahoaka na dia voalany voaingana ilay filoham-pirenena ary tsy mahavita deuxième mandat rehefa mikitriketrika sy misaitsaina ny anao deuxième mandat tsy hita ka ozy ianao hoe fanavozana vety so tezamita tsy haiko hoe avelako amin'ny mpahalalana ary manao qualificatif azy zany hoe mamaritra an'izay hoe ino fa za mpandinika fiarahamonina sy mpamakafaka ny raharaha politika eto Madagasikara satria zay nahafantaran'ny olona misy miteny ala hoe tenia amin'ny fiarahamonina fa tsy mpandinika fiarahamonina dia torameany aho hoe indraindray isika tenareo loatra n'le soavaly dia misy eto dia tsy misy zavatra tsy azotsika an-tsaina tsy azotsika eritreretina fa misy loatra zako hoe inona ny antony zay nyfantarinao za hoe ny antony dia tsotra ny fahefana rehefa omena amina olo anankiray mivangongo mpilatanana dia ilay mpanahy izy ho lasa mpanjaka tsy refesy mandidy eto amin'ity firenena ity isika nefa tsy nifidy mpanjaka fa nifidy filoham-pirenena nifidy ray aman-drenitsika fa tsy nifidy mpanjaka dia ny antony ny rafitra misy ny rafitra zay napetraka ny filohantsika eto
dia rafitra manome fahefana amina olana ka na ianao na iza na diso be loatra ny fahefana dia mandeha mihitsy izy. Faharoa ny rafim-panjakana misy eto dia mampivangongo ny fahefana ny harena ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny Madagasikara eto Antananarivo satria eto Antananarivo no renivohitra. Dikan'izay izy hoe tsy afaka mivelatra sy mivoatra ny Madagasikara fa Antananarivo mivoatra. Ny sary netiko tany Soarivo zaka raha ohatra ka ataontsika mandrosotra ny Antananarivo daholo ny faritra ny chef lieu de région sy chef lieu de province zany hoe ireo renivohim-paritany sy renivohitry faritra enina dimy ny renivohim-paritany efatra amby roapolo ny renivohim-paritra raha mitovy amin'ny fahandrosoana misy eto Antananarivo izany tenenanao fa lasa lavitra ny Madagasikara. Fa io problemana embouteillage, io problemana fako, io problemana loto, io problemana tsy fandriam-pahalema, io problemana mpivarotra amoron-dalana, io problemana tsy fananana asa. Dia satria zao tsy mahita fampandrosoana ny faritra 2 raha tsy eto Antananarivo. Dia ny vahaolana zany dia zao le fampandrosoana ampanantonona ny olona fa tsy fikirintsika eto Antananarivo ny fampandrosoana. Ny dikan'izao tsy maintsy ataontsika na atao hoe région autonome na ny province autonome. Za efa nitenen'izany tamin'ny 2024 tsy maintsy atao. Tsy maintsy hometsika fahefana ny gouvernement hitondra amin'ny alalan'ny parlement, régime parlementaire, fa ny filoham-pirenena tsy tokony mpanjaka tsy refesy mandidy. Filoham-pirenena tokony hijoro ray aman-dreny andrindra sy andamina fa tsy ny filoham-pirenena ny andeha hizaravary, sy ny filoham-pirenena ny andeha hanavitra olona rehefa misy ny cyclone, sy ny filoham-pirenena ny andeha hanao contrôle ny asa tsy izany asana filoham-pirenena. Fa misy olona atao inona gouvernement tsy maintsy dia amena ny assemblée nationale zany ny fahefana, amena ny gouvernement sy hanala ministre rehefa hitan'ny assemblée nationale lafana tsy miasa lay ministre. Azafady Andriamatoa Paul Rabary tonga tapahako kely amin'ny rafitra toy ny ahoana no ahafahana manatanteraka an'izay. Raha io tsika zao atao hoe unitaire lavitra iny zay zavatra misy anova rafitra mihitsy fe zany. Ka inona le refondation? Reo fanteneko anao inona zany le refondation? Fanavaozana zany fanavaozana ty trano ty lokonokona fotsiny dia io ihany ny rafitra. Za tamin'ny 2018 tamin'ny latsaka efa niteny fanondrenana hivotana fa tsy azony olona le izy. Zay no ndraindray mahavoan'ny sociologue mahita lavitra loatra alohan'ny fotoana. Dia tamin'ny 2018 zany zay misy hoe andaotsika anova rafitra, andao le fahefana tsy omenan'ny filoham-pirenena fa raha zany tonga eo dia ministre folo farafahampitsana. Tena zany foanana ny sénat zany tena zany amin'ny fanana prime ministre tena zany raha ohatra ny hoe régime présidentiel foana. Fa rehefa tsangana moa zany voaka dia rehefa mandinika keo ny tena zay resako aminao tsy resaka mpitolona ataoko afaka miova hevitra. Zany eritreritra hoe tsara ataontsika régime parlementaire le izy. Ny antony dia tsotra. Na manontany teo régime parlementaire zany ataontsika. Député zany mifidy ny prime ministre. Dia raha ohatra ka misy tsy mety ataona ministre dia député ny afaka manala azy. Zany hoe tsy mila midina an-dalambe intsony zany. Tsy ho faotin'ny président de république raha tsisy fako, raha tsy afaka ny fako. Tsy faotin'ny président de république raha simba ny lalana makany RN7 fa anjaran'ny ministre ny travaux publics. Ka raha ny député rehetra amin'ny lalana RN7 rehetrarehetra iny miteny ministre ny travaux publics amboary lalana io ka raha tsy vitan'io dia alany le ministre. Dia zay dia milamina ny tanàna. Fa tsy anakorotana sy lasa manimba zavatra be dia be.
satria ny fampandrosoana ary économique tsy maintsy mila stabilité politique et stabilité institutionnelle tsika sady tsy misy stabilité politique araka ny resahako teo mifanonganongana foana tsy stabilité institutionnelle satria fa efatra ny république atsika ao anatin'ny portaona manova république ny efatra fafadimy toy ny frantsa tsika ko manaraka efa frantsa dia ozy anao teo hoe inona le izy état unitaire constitué par des provinces autonomes ou des régions autonomes. Là tsy anteny français fa mampiarana dia any zany état unitaire zany tsika zany fa misy province autonome sy région autonome régime parlementaire inona ny zavatra izy am'izay akindresaka tamin'ny vosoarivo satria za rehefa miresaka tsy hoe vao izao akory vao milatsaka ilay izy dia izay le hevitra fa efa teneniko le izy fa tsy azon'olona dia zao zany mamerina reo zany efa teneniko hoe zao ataontsika ministère volana fa tsy ministère telopolo dia ministère ambany alefa tantana faritra tao ohatra ka tonga dia zay ve ny apetraka mety atao koa hiety satria manko ny zavatra misy ato Madagasikara na tena na tsy tena dia manjaka noona zany hoe raha vao isy malety iainga avy any afaratampony dia azo inona hoe hivadika indray mety isy fanapa-kevitra tsy hifanaraka amin'izay zavatra resanao zay tsy azo le fantaniana tsy tokony isy balizy tsy tokony isy balizy ve apetraka meko ohatra any Kongo zany any amin'ny faritra fitovonana zany zao tsika misy any zany atao hoe région autonome tokony hanana zavatra misy atao hoe misy arena any ohatra misy fitrandrahana atao any raha ohatra ve ka le eritreretinao no apetraka eto Madagasikara mino anao fa tena hijanona any le arenany zareo ianao tsy matokony Kongo satria zao le arena efa misy mitrandraka ny Kongo atsika amintsika miteny zao ira Madagasikara efa misy olona mitrandraka ny arentsika ino zao volamena miparitaka iran-tanan'ireo tonga ny narepitan-dranomasina ny volamena gasy na tsy efa misy mitrandraka le volamena na misy na tsisy malety tsy voafehan'le fanjakana foibe ny volamena misy eto Madagasikara manao sao tsy matoky ianao zany tsy matoky any Kongo ianao tsy matoky an'le faritra ianao matahotra hoe hiara eto Antananarivo efa efany fa izy ny garantiranao androany fa tsisy mitrandraka ny arentsika amin'izao fotoana zao ary maninona le olona any tsy mivaky lohan'le arena satria tsy azony tombontsola izy fa za miteny aminao fa rapitso omena azy ny fahefany hitrandraka ny areny tsy misy mitrandraka ntsony any fa anazy io ka izy nge zao mpivalana mpiandrifasana nge olona mivaky mahita areny izy fa tsy afaka mitrandraka ny areny satria misy taratasy miainga avy teo mahazo mitrandraka tandrahan'ny olona le izy ary efa nyrepitan-dranomasina teo ilakaka eo ny volamena manerana Madagasikara mahevatanana zany fantatsika faritra betsiboka manankarena ahoana moa ty fireneny ity misy tomobilina vaovao tsara tany be dehibe raha Madagasikara misy arena voatrina kao reny tamin'ny andron'le fitondrana teo aloha misy arena tsy haiko firclao firy za rehefa miresaka aminao dia manana expérience ny fitantanana ny commune rurale satria zay manana commune rurale tena malahelo mahita ny zavatra misy satria tsy manana fahefana akory maire ny commune rurale ifehany arena tsy mety zany tsy mety zany na crabe io na bois de rose io na maka ohatra zao ny fanjonoana tsika nosy voadidina ranomasina zany nosy zany arena be ny trondro manome permis de pêche ny ministère ny pêche tandrahan'ny olona ny trondro lay mpanjono sahirana le permis de pêche tsy fantatro ny satria tsisy miteny a tsy teto Madagasikara hoe misy nanontany hoe ohatrinona ny permis de pêche eto Madagasikara raisy ny fanjakana foibe amin'izany permis de pêche dia avy eo dia tonga ny fanjakana foibe ministère ny pêche dia mizarazara gilet ohatra ny tony fa arakaraka ny lokon'le fitondrana le gilet ndraindray le izy orange ndraindray le izy mangamanga ndraindray le izy maitsomaitso azonao antiky resaka
ianao tsy mahatoky ny faritra ianao mieritreritra fa rehefa ny faritra ny mahazo azy de vao mainka ho ratsy kokoa noho izao za mahatoky ny faritra satria izao tam'za tao ministera fanapazam-pirenena ny ray aman-dreny no manakana sekoly any zanany mbola misy an'izany eto Madagasikara to zany misy eto manakarama mampianatra za efa nahita sekoly tany feny université tany akaiky-bavatena tany antara feny université bavatena zany bambo daholo na latabatra na seza na ny tafitrano na ny rindro bambo tena variana tena nanongo tena hoe tena sarotra manina le fanjakana fohy be zany variany jerevy ny debatsika am'izao fotoan'izao vao mainka moa misy ty Facebook ty de ao tsy any am'le fototr'olana ny tena jerevantsika raha ohatra manondro hoe jerevo any ry zavatra de tsy le zavatra tondroko nyjerena fa zale parolo nyjerena le debatsika zany tsy ka zay mahafinaritra asanareo de lasako anareo tsy maintsy makany amina région autonomie ary io sosiologue amy teny eto fa raha fa tsy ataontsika androany io ataony zanakitsika rapitso tsy maintsy makany tsy misy olona eto Madagasikara mieritreritra fa miendrika an'izao toerana misy azy zao matoy malagasy io nitsangana sy nitolona nanomboka tamin'ny 2007 hatramin'ny 2020 sy 2020 mbola nitolona matory mikolo mitsangana nitolona misy antony mpianatra reo mikolo misy mpianatra teny université efa mianatra ny université amin'ny département sociologie de mandalo ao amiko na première année deuxième année na troisième année quatrième année koa mba resaka politique sika fa tsy politique daholo zany resatsika zany ataoko hoe tena atao hoe le proprement dit politique ka manoresantsika manomboka eto hoe nisy ny atao hoe fivoahana tany iverany nataon'ny filohan'ny fanavozana tany a Rosia tany a France tompoko midika inona reny eo amin'ny politique ataoko hoe tsy tena hoe diplomatie fa politique za nge tsy porte-parole ny gouvernement ka tsy hitako zay resahana amina momba an'ireny amin'ny matay mpamakafaka anao tompoko ny resahana an'le androany ve amin'ny mpamakafaka anao aloha zany de hoe midika zany fa misokatra ao amin'ny firenena rehetra Madagasikara nisy natina de mivoaka tany zareo de nisy ny fanarahana ny adevitra zany eto de hoe mananjoan'izany ve ny ialako tsy ny hoteneniko le izy hoe transition satria tsy natina de fepitana nge io zavatra misy io hoe manana zo amina resaka fanarahana ve satria aza dino fa avy any Frantsa ny filoha de ny filohan'ny fanavozana de niteny mihitsy hoe misy voandalana na tsy haiko niteny chiffre mihitsy hoe 20 avy any Frantsa nakate ohatrany hoe zavatra ohatrany ka izy nge zao mitazona ny andraiky sy maha-pirenena na titsika na tsitsika misy andraiky aminay sociologue de misy hoe statut de rôle statut any a de hoe président le fondation de la république fa anarana moa zay fa ny tena marina statut président de la république izy zany zao fa zay resako hoe sarotra amiko le resaka lalàna satria za tsy mpahay lalàna ny avelako amin'ny juriste iny avelako amin'ny HCC iny avelako amin'ny zay mpahay za tsy mahay lalàna tsy nianatra lalàna tsy miditra am'zany fa za mijery en tant que analyste politique zay ny zavatra nyresan'ny HCC hoe tsoka nandositra le filoha teo aloha de ty no manana fahefana de ty zany batana firenena ary matoy izy niraisin'ny filoham-pirenena rosianina sy frantsay tsy pona izy akory nray za ve de nao ve miny fa de za zao andeha amin'ny ampitan-dramana de ho raisin'ny filoham-pirenena rosiana de ho raisin'ny matoa raisiny de misy statut eo matoa ny filohany fanavozana niraisiny reny filoham-pirenena reny dia filoham-pirenena statut ianarana tsy filoham-pirenena fa ny andraikiny fanakaikikaiky izy ao président zay de ministre azonao ty resana de izy anao hoe manana zo am'izay ve ka andraikiny zany omeny lalam-panorenana zany izy
andraikitry ny ao anatin'ny lalam-panorenana angeny andraikitry ny filoham-pirenena io samy io e fa ny tetra tsy filoham-pirenena fa ny andraiky ny filoham-pirenena zay le izy de lasa de zay le lazaiko anareo hoe ny débat-tsika hoa lasa débat fahafazana hoa le olona nijerevantsika fa tsy lay andraikitra azonao hoe tikresany tsy ny maha-colonel Michael Randrianirinazo nandraisany lastany fa président de la fondation de la République izay tsy misy olona misarana ny andraikitra ny président de la République eto Madagasikara akoatra ny président de la fondation de la République zay ny statut zay mila ny mpianatra olo maheno zany hoe statut reo de za nge tratran'izany zany ianao mpandinika fiarahamonina fa mpandinika fiarahamonina za président any firenena rehefa miteny zay miresako aminao izy tonga an'io président de la refondation de la République assurant zany hoe manatanteraka les fonctions du président de la République de izy ianao hoe ekeny lalam-panorenana fa izy ka lalam-panorenana tsy misy resaka hoe président de la refondation de la République fa attribution na président de la République kaneo dikan'izay zany amina président de la refondation de la République mi-exercer ny fonction na président de la République fa tsy voitakitsaka velo le lalàny zay matsy ny zavatra eto manko le resa be misy hoe efa extra constitutionnel tsika zany hoe tsika ave zany io mandeha lakotsiny hoe mandeha tsisy cadre ave zany tsika tsy possible firenena tsisy cadre zany constitution cadre zany de ny HCC no mametra hoe iza manaraka tsy manaraka na lalam-pandrenana rehefa niteny ny HCC hoe le président tam'zany izy mbola ozy izy hoe autorité militaire manana fahefana eto Madagasikara mitsoka hoa le président teo aloha tsoka nandositra nanao lasa tany tsy fantatry nandeha inona fa hitantsika moa reny nandeha inona de aveo zany izy ny HCC hoe zao raha ohatra antsika avela am'izao de banka zany ity misy autorité militaire mafé amin'ny firenena de alors ménage lay fonctionne président de la refondation de la République ozy anao mivoana so extra non efa ny HCC mamaritra an'izay de lasa hoe de za tsy madevitra am'zany amiko anjaran'ny HCC mamaritra ahafahana miasa ao anaty fianakaviana efa de lasa ny HCC hoe zay de mazava tompoko mandeha makany amin'ny lalana nieritreretinareo ve ty fanavaozana za aloha tsy zay mezako teo za aloha le zay le tsy mitena teny mpiansa teny hoe fanazana tsy zany ianao de olo-pirenena ianao ene hoe aloha e za tsy mitena teny mpiansa teny hoe za efa miteny fa alao ny tontolona no mitondra lay amiko tetezamity raha hoe za tsy milaza hoe qualification juridique andray zay teneniko zay fa amiko io tetezamity na hoe refondation tsy manena mitovy daholo amiko satria amiko zavatra vita amin'ny république afefatra maka république fadimy tetezamity ao anatina refondation tant zany tena alao hoentin'ny olona nitolona le izy ary raha ohatra ka ilaio de afaka manampy ny olona manana expérience zany tenena tsy ianao hoe makany amin'ny lalana etretinao fa izy zako hoe rehefa miresaka refondation aloha isika zay tamin'ny 20 nompokan'izany refondation mety amin'ilay zany za rehefa miadevitra zako aza fangaro loatra tsika manafangaro zavatra be dehibe afangarotsika ny statut sy rôle zao le zao tsika manafangaro résultat sy processus misy processus ao anatin'io tsy afaka miteny tsika makany amin'ny lalana tiana na makany amin'ny lalana tsy tiana na tsy efa tonga amin'ilay tanjona ny résultat ny ahitana makany amin'ny lalana tiana na tsy tiana de inona ny résultat jerevako zany am'izay raha ohatra ka mbola régime présidentiel avec un état unitaire centralisé zako miandry ny tolo-bahoaka manaraka indray zany tsika mitrana fondation zay ngamba satria nia zany tsy fantatry inona netretinao anatin'ilay izy fa za moa no asainao eto de aminay tokony fireneko ny fondation écarna régime parlementaire légion autonome
raha netsasak'izay fotsiny ny azo efa midiak'izay hoe mety tsy ho fitandray andro daholo angamba lay izy fa rehefa mahazo régime rehefa mahazo régime autonome zay dia afaka faly rehefa mahazo régime parlementaire zay dia afaka faly misy 50% zany fa raha ohatra ny hoe régime présidentiel fort ohatrany misy tamin'ny 4 république miaraka amina état intercentralisé dia miandry indray zany hoe bon miandry fitotoana tsy fitotoana foana le kajy manko eto mimena le izy fa tsy fitotoana ohatrany tamin'izay tamin'taona tamin'iraiky ny sivifolo ange nanomboka mai tadiko tsara mai 91 teo zany tolona hatrany amin'ny 31 octobre ny tolona teo mikana tena zany indrindray tamin'ny 2002 janvier vaky ny lohako tamin'izany tsy tsara misy trace kely janvier zay ny tolona tany amin'ny volana mai tany fofina dia tamin'ny 2009 janvier tolona mars vita ty enina amby folo azonao zany tiako resaka mimena foana zany le izy mimena taloha 72 1960 jusqu'à 72 tamin'ny faharoa 75 jusqu'à tamin'ny 91 tamin'ny fahatelo 96 ao ny filoratsiraka ny vera 96 tonga 2002 tamin'ny faefatra 2002 2009 tamin'ny fahadimy 2018 2025 miena foana inona mampihana azy satria misy lay réseaux sociaux misy lay communication zany hoe taloha radio anankiray ihany no misy télé ray ihany misy RRMS TVM zao me malalaka zao misy ny démocratie zao tsy azo fehezany zavatra tenen'ny olona na mahafinaritra na mahasosotra na mety na tsy mety ny tenen'ny olona dia afaka miteny izy aloha dia mila mazaka an'izay ianao anatin'izay zany miaingana koa zany anisan'ny nidiran'ny atao hoe vahoakanao tamin'ny fotoanandro nisy ny atao hoe refondation no entinao tao amin'ny ministère fampianarana le resaka hoe vacance aiza ho aizy iny am'izao andriamatoa Paul Rabaly zany tsy mitondra ho ahy zany nomboka tamin'ny 2018 en juin 2018 tsy misy ny fampianarana tsony ary tsy mieritreritra ny hiverinao tsony aloha tonga dia tsorona mihitsy zany dia am'izay milamina taolona sain'olona matoa latsaka filoam-pirenena misy any fa tsy andeha hiverina ho misy ny fampianarana tsony kanefa tamin'ny maha-ministry ny fampianarana hitako zavatra anankitelo na voalohany miteraka Madagasikara tena miteraka tsy efa manao fitsidihatra faritra sy commune kely any ambanivohitra mahita ankizy be bebe eo ankizy ireo zany tsy maintsy mianatra tsy maintsy misakafo tsy maintsy savony zay zany dia za département fampianarana janako hoe ny ray aman-dreny efa manakana sekoly zay natao hoe école communautaire tsy fantatry ny olona koa ringe zany amin'ny olona ny sekoly rehetra tsy an'ny privé dia any fanjakana betsaka amin'ireny sekoly lazana hoe PP-reny tsy école primaire publique fa école communautaire fotoana zany niresantsika azy expérience sady tsy ao ministère ntsony dia afaka mazaka tsara satria tsy misy pression zany na faiza na faiza école communautaire reny rehefa ny ray aman-dreny manangana sekoly maninona ny fanjakana tsy mampiditra azy dia nanao an'ireny recrutement reny 45 000 teo eo ny recrutentsika resana tamin'ny filoham-pirenena elatsoana mampianina na raiky izy isaorana izy na me autorisation izy vitsy zay ary faharoa zany zay miresaka recrutement faharoa dia zao hoe ny zavatra hita dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainany vahoaka any ny zavatra ampianarina any any be fotaka sy tantaran-drera-polombelona ilain'ny olona be fotaka tsy tantarany tiopa ny fianao le be fotaka dia teo zany nahitako hoe tsy maintsy ampifanarahana amin'ny zavatra misy any toerana ny programme fampianarana fa lasa mijery cinéma le ankizy tsy zavatra fantany le zavatra resana zavatra tsy iainana
Fahatelo rehefa fotoam-pahavaratra dia satria zao ty mba tiako resahana amin'izao tsika fa tsy mana fotoana zao misy elanelana zany ny elanelan'ny sekoly sy ny trano ipetrahana. Ny any amin'ny EPP ny amin'ny primaire zany ny elanelana ny sekoly sy ny trano ipetrahana ao ny elanelan'ny raika hatramin'ny 10 kilometatra. Zany hoe mivoaka etsy ianao dia misy sekoly ary tsy lavitra mihoatra ny 10 kilometatra. Misy tonga 10 kilometatra ny ankizy mandeha tongotra mianatra dia makany an-tsekoly. Eo amin'ny CEG manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 kilometatra makany amin'ny CEG. Mazarao tsara zany dia tongotra telo zany. Farany any amin'ny lycée manomboka any amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 kilometatra. Be dia be ny ankizy eto Madagasikara miala ny tranony amin'ny andro lahady andeha ho any amin'ny lycée dia tsy miverina ao an-tranony raha tsy amin'ny andro somary hariva na sabotsy maraina. Dia jerevo tsara be dia be ny ankizy mpianatra lycée bevoka. Dia ny zavatra misy zay. Ny lycée privé betsaka koa noho ny lycée public manerana nosy. Ny école publique betsaka lavitra ny école privé any amin'ny EPP sy ny CEG. Zay zany zavatra misy eto Madagasikara. Diako hoe raha ohatra amin'ny fotoana fahavaratra mbola andeha tongotra lavitra be ny ankizy ny rano miakatra tsy avelan'ny ray aman-dreny mandeha izy. Dikan'izay mandritra fotoam-pahavaratra very ny fotoana. Zany tsy azon'ny olona zany. Tsy hita amin'ny Facebook zany. Zavatra hitan'ny masoko zany. Eto Madagasikara misy école anaty grotte. Azonao tsaina hoe zany. Dia ka maninona ny fanjakana tsy manao zany ka ny zay nandeha tany ara minga tamin'ny 5 maraina teo arivo mamy. Amin'ny 5 maraina vao tafero teo arivo mamy. Ny pitsony nandeha moto. Andro fahavaratra. Ka ina tantara zay zavatra misy amintsika. Zay miverina foana amin'ny resaka région autonome zany. Ina tiako resahana aminareo hoe ao anatin'ny raha tetazona ny ankizy hijanona any am-pianarana zany dia ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tokony tsy mianatra. Satria efa tsy mianatra foana ireo ankizy ireo amin'ny fotoam-pahavaratra. Manova calendrier mihitsy. Manova calendrier. Ary tsy tsika ake manao an'izany fa ny olona rehetra izay ao anaty manana izany problème zany ohatra zany. Fa ny tsika moa zany dia hoe zanakay hianatra any am-pitan-dranomasina. Azo ampianarina any amin'ny ampitan-dranomasina zanakay tsy manana an'izany mihitsy. Fa iza no important izany zava-dehibe le zanaka hianatra any ampitan-dranomasina ve so le zanaka malagasy tsy mianatra amin'ny fotoana fahavaratra io. Fa tsy mianatra ilay ankizy. Dia hitako ny université ny vokatra tsy tafavokatra. So afa misy intelligence artificielle anampy anazy. Dia zay mahatonga an'ilay PSE zany hoe tao anatin'ilay PSE zany dia zao hoe misy zavatra be dia be mivaina. Anisan'izany ny fanafanana ny examen CEP. Satria ilay examen CEP vola tsy tokony soforoana ny lanin'ny fanjakana anatin'ilay examen CEP hoe diplôma zay tsy misy manontany intsony ankehitriny rehefa andeha hiasa. Efa vola no tokonao, vola tokony anaovana sekoly, vola tokony anaovana mpampianatra, vola tokony anaovana refondation amin'ny programme scolaire ny resantsika teo. Lany amin'ilay CEP isan'andro. Ary ny mampalaina amin'ilay CEP dia zao lasa blocage ilay izy. Rehefa manana CEP ilay zaza dia consiste ny ray aman-dreny fahantra ny ambanivohitra efa ampy izay fifanarana diplôma voalohany. Fa tokony any BBC zany vao efa ampy izay. Raha tsy manana CEP ilay zaza satria sahirana izy toy ilay ray aman-dreny. Ok izay fa CEP raha tsy azo. Zany misy blocage io zany. Ka rehefa jerevana ilay firafitry ny mpianatra tamin'izany fotoana zany amin'izao izy zany tsy fantatra intsony satria tsy ministère fampianarana. Dia raha misy 9 tapitrisa mpianatra, ny 4 tapitrisa dia ao amin'ny primaire. Dia tsy tafavoaka. Ray tapitrisa sasany sisa miakatra amin'ny CEG. Ary 10 mety sisa miakatra any amin'ny lycée. Hitanao zany fahalasana voaolana, voapositra ilay ankizy
ohatrany eo le miseripira reny lasa daholo de igny le fahatratsika io inge le olona be deaibe nitangorona hitatsika rehefa niala tao amin'ny ministère fampianarana be zany anao de tsy misy le atao hoe continuité fitohizana reto Madagasikara hoe rehefa miafa lasana de zay ndray nefa de zay tiana atao le fa raha ohatra ka natany amina région autonome makararesy région roa amby folo amin'ny région roa amby roapolo nanakatra le PSE de efa tavoaka le amby folo de nanaraka ny ambiny fa tia fanjakana fibe manapaka ny rehetrarehetra nefa tsy mahavita manolo zay mba ifanoetinao tamin'izao atao hoe fotoana fanavozana zao ve zany Andriamatoa Paul Rabary satria fanavozana zao ny teny ny filoha mpanjakana fa mieno misokatra amin'ny varavarana sao de mba fotoana iresana am'zay zany efa ndresako foana tsy hoe mila mandeha manatona ny fotoa fanavozana koretirety mba ataoko an'izao fa am'izao koa ndre mety zavatra hafa mety manasairana resaka politika aloha zao zany aloha tena manairana ny olona fa tsy resaka fampianarana fa ianao moa resaka le fampianarana za moa tao de efa nandraka expérience iny de ianao resaka le PSE de efa niteny fa za mino fa tsy mila resana aminy zany fafantatry olona rehetra eny ary iverina amin'ny resaka politika kely atompoko a satria nisy zavatra nanaitra ny saiko omaly mivoaka gazety atao hoe afaka omaly ianao de nanasony fifanarahana politika eto ngamba ianao nazava an'zay satria misy miteny hoe mitady seza Andriamatoa Paul Rabary io ndray ny accord politika fizarana seza eto tompoko anamarina anao nandiso a inona ny hevitra fonosin'le izy a inona le accord nosoraty nosony iavina sao de fizarazarana seza le voalohany za hoe efa nahazo seza efa ministra teo aloha efa président ny tompon'ny fireneko zay zany le hoe mitady seza sa tsy mitady seza tsy any am'izany ntsony ny resaka ohatra zay efa niteny fa za tsy mitady iverina misy ny fanabeazam-pirenena zay ko zany aloha zany mihatra ary za koa efa niteny fa raha ohatra no hoe hiditra ao anatina gouvernementana tetezamita angamba tsy de mbola tsy am'izany loatra ny tenako fa zay manana olona afaka miditra ao anatin'izany manana compétence am'izany efa ndresako teo resaka le hoe alternance ao anatina atoko zay manana olona afaka atao ministre raha mila ny transition raha mila ny refondation e volona zay manana olona ary tsy ambaka am'ireo olona reo atsika mitantana am'izao reo na diplôma na fahaizana na expérience mazava zany so de hoe za ndray mantsy ny hoe io ndray io efa zany latsaka filoham-pirenena nisy antony latsaka filoham-pirenena inona le siapy rehefa mazava zany zay no sain'ny olona de andao am'zay resana le siapy de sehatra ifanakalozany ny antoko politika zany hoe ao misy antoko politika nomboka tamin'ny 2023 zay nanao siniha charte de bonne conduite zay nanao sinihany zany hoe manao siniha zany hoe charte de bonne conduite hoe manana nina moa le charte de bonne conduite mijoro amin'ny foto-kevitra tsy manao zavatra tsy mety zay aloha de mijoro tamin'ny foto-kevitra ary tsy mieritreritra ho nanao zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity hevitra tsy mitovy angambany ka ny hevitra tsy mitovy moa atao akory fa samy manana ny heviny zay a tsy maneeritreritra anao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena de anao sy ny charte de bonne conduite ary tsy manana heritreritra anao zavatra tsy ety amin'ity firenena tao anatin'ny siapy io zany misy atao politika mpanohatra mpanohana ny fitondrana tao ny resaka tao nomboka tamin'ny teloapolo sy roa arivo mipoaka ny krizy de vao mainka mifampiresaka de hoe andaotsika moka fifanarahana fa raha itsika tsy mahay mifanaraka amina farafahakeliny ahoana aloha mahafahantsika mifampiresaka amin'ny olona hafa nanao an'ireny concertation nationale na conférence nationale ny parti politique reny zay a volany décembre de aveo mbola volany fekevitra tao de iny le izy de misoniavina le izy fa tsy seza zany
le atoko politika ao anatin'le siapy nge tsy mitondra firenena koa indreo misy zarainao raha mitondra firenena ndray le atoko politika atao anatin'le siapy hoe ty zany ataoko hoe tena zany hoe ty atoko ty de prime ministre de atao iresakytsika de zay tsy mitondra firenena le atoko politika atao misy manana nasoloha ao le atoko politika ao tsy anonona fa tsy zany natoka amiko eo tanonona atoko na fanajako le atoko sy fanomezako hoasina ame siapy de ao le atoko politika ao misy manoana fitondrana misy membre ny gouvernement anisa zany atoko ty matompoko ena sa tsy hainao manona zany fa sa tsy anona zany fa zaho milaza hoe lay sehatra le plateforme manosiny ao de zay le izy fa tsy nyhevitra fototra zany de mitady vahaolana ho an'le firenena fa tsy nyhevitra fototra de ndao izara seza satria le olona tsy afaka mizaran'le seza le atoko ao fa tsy any amina tanjona tsy manana tanjona ve nareo tompoko no hoe hotoy tamin'ny taona 5 no hoe fiaraha-mitantana tsy zay ve le tanjona atao ny tanjona ary ifaninana amina fifidianana madio sy marangarahara sy ekeny rehetra eny ary efa nanipy ihany ianao resaka dialogue politika fa concertation no ilazako azy ngambany misy mandeha be ny resaka am'izao ary efa nisy ny hoe miasa ny ministèran'ny natokana ho amin'izy zany fa efa misy ny resaka mandeha ny ambany ravikazo eny rehetrarehetra eny natolotra ho an'ny sadeka tany ampelatanan'ny sadeka ny farany volana tandao tao zay ngamba le izy mba tsy tonana daty ny farany volana febroary teo ny tondrozotra na hoe lalak'izorana tompoko tsy haiko raha efa namaky ianao andriamato Paul Rabary fa za manokana efa nahita an'le izy fa nisy ohatrany hoe lakotsiny zay ngamba mahalaza azy hoe taimina efa napetraka zareo fanina taitra maro dia ny filazana fa tsy mahazo mandray anjara Andriamato Andry Rajoelina enao ngamba nasaiko miteniny hevitra anao satria anao concertation nationale tsika mbola fotoana ave zao faniliklihana tompo tsy zaka hoe faniliklihana tsy faniliklihana fa izao rapport de force betsaka koa ny olona sahirana tamin'ny fotoana ireny betsaka ny olona mbola masefatra ny fony betsaka ny olona mbola sahirana tsy mora mizarazany aina sy ny fanao misivy folo sy roa arivo ka hatramin'ny telo roapolo sy roa arivo mandaingana amin'ny teny mora raha toy ny vahoaka ny tolona misy antony azo resana hoe resaka jiro resaka rano tsy teny izay loatra fa teo nisy ny fanagadrana ny mpanohatra fanagadrana mpanao gazety fanagadrana influenceur masefatra manolona reny raha izay ny ahafahanandaminana ny firenena tsy taksy satria tsy fotoana tokony amerenana ndray likiliky mba mandefitra kely mandefitra kely fa masefatra amin'ny olona ke samy hafa ny kritika zany tena aminao za zao ma misy ny kritika be deabe hoe tarisy fa za tsy tanana fahefa tsy tompona ndraiky hoe ipara Andriamato fa za tsy tompona ndraiky nanohana fotsiny ataoko raha tonga mivory eo miaraka am'ireo atoko politika ireo tsisy afaka amin'ny teny mihitsy hoe iala kosa aloha nanagadrana ila iala kosa aloha nanao an'izao nanao an'izao nanao tsy mety madio tanana itezana anao fa madio tanana zaho tsy tompona ndraiky tamin'ilay fitondrana teo 20 sy roa arivo 3 sy roa arivo tsy secrétaire général tsy directeur tsy chef de service CT malaza am'izao tsy CT tsy nangorana tamin'ny 3 sy roa arivo ary ny tena nampomera nge rehefa taneny de antsaka zany le gouvernement de misy manesy sy mbareny tsy ary tatsy aho daholo totsy nahazy seza fanaovana politika tompoko tsy fitadiavana seza fotsiny fa raha izay aloha efa mba nahazo ny tena fa nahazo seza ny tena tamin'ny 20 sy 20 sy roa arivo izay ny zako te fa misy ny fanampezam-pirenena mba nisy zavatra mba tsy vita koa tao anatin'ny misy ny fanampezam-pirenena mba
io mpampianatra dimy-pefapolo zany fitena zany dimy arivo sy efatra alina fotsiny mba tafiditra be dia be ministra navita mihoatra an'izany fa nenay mba dimy arivo sy efatra alina ny tafiditra mba tehiditra amin'ny tapy-hafana ka iverina be nyteneniko anao aho hoe io zany a misy interaction fitenena sociologue zany raha vo tio kosa vo oainga kely vo amambo tsy ampim-bolana akory narary ny olona nidarofana ny olona nidarofana grenade lacrymogène nisy faty olona tsy haiko telopolo izy ny RFI tao anatin'ilay misy miteny mihoatra mihoatra dia anao ve dia ohatrany sahala tsisy inona ve zany rehetrarehetra zany afaka kosa aloha manaiky an'ilay processus zany ianao ny tena marina za manaiky amin'ny processus rehetra moa ny tsoan'ny andriamatoa prime ministre namoaka décret ny prime ministre hoe tsy malagasy tsony ilay olona nisanao tany concertation malagasy ny izy ty zany hoe misy débat be zany ao dia tsy zany nanao tsy politika ve ne resaka hoe tsy tena ara-dalàna ve sa resaka noho ny resaka politika fotsiny ny fanalana ny nationalité afro iny antan'io ny prime ministre zany tsy prime ministre za tsy afaka za hoa tsy teneniko anao a président any antokony fireneko ny anay ty atoko ty ara resaka ity dia haiko ry manazava azy fa hoe tsoahany prime ministre le izy hitako roa zany dia fa tsoandra izy tsy malagasy tsony izy zany ara-dalàna eto araky ny lalana eto Madagasikara antan'io izy amiko ny olona tsy malagasy tsony tsy afaka andray-anjara amina concertation samy malagasy raha izay ny tianao anontaniana avy eo averina le izy mba izy nanala azy mamerina azy ianao eo manontany hoe tokony andray-anjara sao tsy andray-anjara izay aloha ny zava-misy aloha ny zavatra misy aloha ny tenatsika aloha dia mijaly mpianatra aloha dia tena nampalahelo anahy fito amby roapolo septambra dimy amby roapolo sy roa arivo teny amin'ny radio anankiray dia miteny mihitsy hoe tsy mety sao tsy mpianatra GNZ no atao ohatran'izao tenen'izany ange dia zay tsy azon'ny olona hoe fa ianao zany ahoana inona zany pisolelaka hono andriamatoa Paul Rabary pisolelaka mihitsy zay ny resaka mandeha pisolelaka mihitsy tanalaha tsy azon'ny olona manana principe azy valelo zay teo amin'ny fitondrana teo amin'ny fitondrana coach sanantananarivo ny tena etsika ny député 73 io ny resana 73 io ny resana coach sanantananarivo zany hoe préfet Anantananarivo zany no référent ahoana ny ataoko izy hijako antsy amin'ny préfet Anantananarivo isika tsy mamono olona posolelaka am'izay sisa avelako ny olona hiteny zay tiany resahana tsy mpamadika andray ve ianao zay fotoana avelako ny olona iresaka zay tiany resahana fa itsika manana ny valeur itsorotsika zay moa hoe libéral itsika tsy androany vao manao politika mpanao commentaire androany vao manao commentaire itsika tamin'ny telo amby folo taona niditra tamin'ny resaka politika voalohany itsika nitolo intelo raiky amin'ny sivifolo roa sy roa arivo sivy sy roa arivo avy eo mitondra ministera manana ny bilan atsikitsika ka tsy za kosa nefa tsy afaka ifeny zahatra tenen'ny olona mahalalaka ao anatin'ny fotom-pisainanay hoe ataovy ny kritika za rehefa misy ny kritika ao amin'ny page Facebook tsy mafafako avelako eo zay maha-libéral zay maha-libéral satria ny tena marina ange le aleony olona ilazany heviny zany teny aminao fa misy mpikambana amin'ny atokony fireneko tamin'izay nanapa-kevitra tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo misy ny ana fa tsy mampanenina zany tsy mampiady zany teny aminao fa ny ahoana fiteniko an'izany ny ady hevitra misy ao anatin'ny tokony fireneko tena mangotraka hoe ahoana teny zaka tsika atoko tsy maintsy mieritreritra amin'ny mahatoko atsika fa tsy olombelona tsony tsika ao anatin'ilay toko
tiako le sara olombelona tsy hoe rehefa misy nokritika tsy hoe sa de manahery misy stratégie apetraka manaraka ny stratégie tsy manakarama compte fake aranao zany anao andre matopolo tsisy miaro re 1000 commentaire mandaratsy tsisy miaro de izy anao tsy manakarama compte fake tsy problème resaka be manko zay tatoa de anao marisahana hoe compte fake miaro any zao ohatry zany zavatra misy zay mahatonga manatsipelina izy hoe tsy mba manakarama compte fake ve anao tena tsy olona tamiko zany tena marina satria zao teneniko zavatra anao za rehefa mandeha ny faritra ny olona izay nahita zay le mahatsara an'le manina-pino ny olona zay nahita fa mety ny natao de miteny mety ny natao ny olona zay mahita fa tsy mety ny natao de tena miresaka mihitsy tsy mety ny natao hoe ino ekeko natra za de zay ny atao hoe valeur libérale ajereo amiko tsy misy ao 1000 commentaire tsisy anankiray mihitsy mba tsara de any olona sasany mety tsy mety zany mentonangamba contre tsy zany tsika zay le valeur tsy maintsy jorotsika zay fa rehefa misafiditsika nanao politika de misafidy mijoro amin'ny heviny fa tsy ny hevitry ny olona no hijorotsika fa ny hevitritsika de mahatsiaro ny zavatra ny tenen'ny pasteur Andriamanzato misy fotoana resaka tamin'ny pasteur Andriamanzato pasteur Andriamanzato zany tena satro izy mitantana mitarika olona le tam'izay tany tamin'ny raika amby 20 zany zay zany tena tezitra mihitsy tamin'ny raika amby 20 nisy convention 35 octobre tarakely ty mbo zaraiko nareo satria fotoana mba afampatantarany olona eo na ny sarotra indray politika io zay zany teo mikazany telo amby 10 de aminay raha tsiraka Ignace Didier de devololatsaka tany zay mantsy no hitaizana ny vahoaka de devololatsaka tany mihinana zazakely misy an'izany diovitra zany mpilalao fanafody zay zany tezainanay zay mo zany tam'izany mbola 10 taona tam'izany mbola tsy arisaina tsara mbola le mafana fo tetra zany zay rehefa nanosy ny convention 35 octobre satria ahoana ianao mpitarika toleto manosony amry filoam-pirenena zay tsika tsy ala teto tsika rehetra ny 7 volana embolana 7 volana raha tsy miala raha didy miala tsika le panorama mo le 30 octobre le convention de panorama zany de ezakeo zany de izy pasteur Andriamanzato tonga zany zay fa vonona amin'ny voatabia amin'io hoe ataony masaka androany fa mpamatika manandafy nakotonireo tam'izany niaraka taminay tantolona de lazaranao ivela Rabearville tsy ambadika ta tsy tao amin'ny lycée Rabearville re zany amin'ny efa-mpamatika ohatra n'izao teneny olo zao mpamatika aveo nefany aveo tonga pasteur Andriamanzato izy pasteur Andriamanzato hoe ndray andro ao izy nandeha kabary teny amin'ny olona de hoy izy ny olona hoe enao mitiritirinyry ambony ery midiny anao ty aminay aty raha mitovy aminay izy pasteur hoe mitanjoko tsy niaraka iforetaka aminareo fa nisarika anareo isotra araka aminay azonao hoe zany tereny miteny pasteur de mitarika tsy maintsy mijoro irelo mitarika satria zay anjara asa mitarika misy fanapa-kevitra sarotra raisany mitarika ohatra ny pasteur Andriamanzato tantana voatehirizina tsy maintsy indro tamin'ny convention 35 octobre satria lava loatra le crise tsy tafaly le filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany tsy maintsy mifampiresaka izy fa raha iziriziry to amin'ny tena amby 10 teto efa tsy tafavoaka efa tsy naomby le izy alao miaran-tantana amin'ny filoham-pirenena titeratsiraka de nanao convention panorama nanao convention 35 octobre teny panorama zany natao mpitarika politika efa mamaraparana ny fandarantsika fa ny zavatra nanaitra ny maro moa zany ny lahatsoratra navoaka ny gazety Le Monde omaly fa name daty izy amin'ny momba fifidianana hoe novembre 2027 ino ko fa samy metan'izay daholo tsika ny fanontaniako de zao tompoko azo itokisana ve le fanavoazana indrindra fampitarika azy satria zao nisy ny teny akaja hoe foanana ny zao nisy ny atao hoe deadline mihitsy ary mena hoe roa taona 2028 fantatro no tapitra ny fanavoazana
ahoana fijerinao an'izay atao hoe anticipation zay fifidianana 2027 zay de mila mivonona am'izay rehetra mila mivonona tsika fifidianana na am 2027 io na 2028 io na 2029 na 2030 mila mivonona tsika fa ty fimpitoana zay onelanelan'ny république faefatra ka hatramin'ny république fahatelo ty tsy maintsy tapitra le alohan'izay misy conférence nationale misy élection constitutionnelle zay dintsika ny resaka azy zay mantsy de mieritreritra fa tokony élection constitutionnelle fa tsy référendum manao ina le élection constitutionnelle misy constitution roa na telo zany ampifaninanana de zay fidiny vahoaka de ekenay zay aloha mieritreritra fa tokony ananao propagande am'izany zay hoe momba an'ilay régime parlementaire momba an'ilay province autonome na région autonome de raha ohatra zay fidiny vahoaka de ekenay de avy eo mahatoko politique de mandanjara fifidianana manaraka fa ampy ve zay le ampy ve le fotoana ny asany amin'ny mihitsy le zavatra antaniko hoe ampy ve le fotoana anomanana nretrarehetra am'izany hoe novembre satria azadiny fa tena fa namoaka daty ny gazety Le Monde ke mihitsy hoe novembre 2027 ampy ve zay fotoana zay Andriamatompolo Rabary tsy ampy zay raha miazakazaka be raha fanorenana ny resahana tsy ampy fa izao koa aleo koa ny vahoaka mba hifidiny olona mitondra azy fa tsy teteza mita na fempitoana mitsingevana lavareny no izy zay satria manko ny eto zany de ohatrany manao ny fanenkeviny ny mpiarabelona hoe tsy matotra amin'ny fanapahan-kevitra roa taona ny anay eo am 2028 tsika zay zavatra misy nefa rehefa ry ambadika ry amin'ny gazety vahiny ary miteny hoe tsy maintsy ataonay le izy amin'ny fotoana ohatra zao ka ny mpitatana am'izao kosainga ny teny roa taona rehefa ndray le fahefana izy satria tsy maintsy mandray andraikitra izy satria averiko indray lasa nitsokarandositra le teo aloha de rehefa mandray andraikitra izy de izy ny teny roa taona ka raha tsy manaraka an'izay izy no olana fa io ndray moa raha ohatra hoe misy fifanarana politika iararahany rehetra fa tsy hoe andrisy apy rery na ny hafa rery fa ny arahany rehetra na misy daty fafo apatsoana ka tsara itsika zany ny fandaminana ny raha no tanjona fa na oela na oaingana tsy maintsy amina lalàm-pandrena vaovaotsika fa tsy mety amintsika io fa efatra tena mbola io any lany de de afa io ny lany de io ny sanaka zangina nohatra ny lalàm-pandrenana eo ka nefa latsaka filoam-pirenena tamin'ny lalàm-pandrenana eo zay le politika le politika mila manapa-kevitra ianao fa tsy mila miazoazo amin'ny fotoana tokony anapahana eny tompoko tena mamarana angamba atsika fa fanotaniko anankiray manitikitika vonona amin'ny fifidianana zay isy hoe zany nareo indrindra fa filoam-pirenena Andriamatompolo Rabary zay ngena ndray anjara tamin'ny fifidianana foana mampaka tamin'ny taona 2024 ny tenako rehefa nilatsaka raha fantanenao zany hoe olo latsaka avy enao ny tenako efa nilatsaka tsy ampy zany tsony fanontaniana fa ianao koa anatin'ilay izy mahatsapa hoe amin'ny fomba ahoana ny latsahana zay ny resaka hoe fanondrenany fotony de nametraka mera zay fa taty amin'ny député sy ny filoam-pirenena hitanareo tamin'ny 2024 nanao alliance politique zay zany mandray anjara mifidianana foana amin'ny mantoko fa na amin'ny alalan'ny alliance politique na mandeha rery arakaraka n'izay zavatra misy sy zavatra miseho eto amin'ny firenena atoy mazatra de alohan'ny amezana an'izay rehetra zay de misy fanontaniana apetraka aminareo vahiny mbola mifandray ve anao sy Andriamatoa Andry Rajoelina Rajaonaromampianina Andriamatoa Ravalomanana tsy azoko le fanontaniana mbola misy fifandraisana ve ianareo le fifandraisana sahala aminao hoe fifandraisana tonga de ataontsika so inona tonga ngamba de atao ingedy le fifandraisana hoe mbola mifandray ve ianareo za amin'ny politika tsy mety amiza tsy mifavaroza izy fa toko mifampiresaka de miresaka tsy toko mifampiresaka de tsy mifampiresaka ny politika de mifametrahana tanjona efa tapetraka ny tanjona de misy stratégie maromaro azo atao de misy planification atao de misy fanatanterahana de tsy misy antony tokony hitidako am'ireo olona ny tenaninao eny ary tompoko
omena fotoana ianao lavalava fohifohy amin'ny tinana resaka antsika fanentanana raha misy ny azonao anentanana momba ny atoko na ny fiainam-pirenena tompoko anao zao ny firenena. Mizara tekory sana amintsika malagasy dia tsara isika mandray anjara amin'ny concertation régionale sy nationale satria zava-dehibe loatra io ary hamaritra ny tantaran'i Madagasikara indray amin'ny folo taona manaraka dia tongava mandray anjara amin'izay concertation nationale sy régionale izay ary rehefa tonga ny fidianana dia tongava mifidy ireo olona tiantsika hitarika ny firenena. Tapitra amin'ny fandarana isorana nareo tany tokantrano naritra jery hatramin'ny farany isorana ny teknisiana atao ambadika atao isorana ny vahiny mandrapiana tompoko.